Herinandro masina iarahana amin'ny Sampana Fifohazana. Ampitomboana ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Idera sy ankalaza mevonaitra an'Andriamanitra tsika, andeha hosokafana ny baibolitsika ao amin'ny Salamo. Salamo 5:7, ny andinin'ny 10 Salamo 5:7, ny andinin'ny 10 omantsika ny hira 70, ny andinin'ny 1 sy ny andinin'ny 2. Tsy mipetraka ianareo raha tsy vita ny vavaka. Salamo 5:7, ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 10, hira 70, ny andinin'ny 1 sy ny 2. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: anandratra anao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalaza anao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoterainao indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Ny taranaka rehetra samy idera ny anazanao manontolo ny azy, sy anambara ny asanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fandrananao, sy ny asanao mahagaga no tenitsainka. Ny hery ny asanao matahotra no mampilon'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Anonona ny fanavaloana be ny fahatananao izy, sy iobo ny fahamarinanao. Mamindra fosiny antra Jehovah, maharo-po sady be famindrapo izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiananana tena miasany rehetra. Jehovah, miteranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotranao. Amen. Tsika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masino, ry Andriamanitra tsy tompiady mahery andrian'ny fiadanana tompony tompo-mpanjaka ny mpanjaka. Ry Andriamanitra tsy miova omaly senio ary mandrakizay. Zany derainay ankalazainay menay voninahitra. No ty andro Alarobia hariva zay nomenao anay ity. Misaotra indrindra Tompo. Tsy izay no nazoto noho ny hafa, na izahay no marina noho ny hafa, fa ianao no nitantana sy mivimbina anay. Ary tsy navela an-tanam-pitiavanao zay rehetra tsy niditra amin'izao tranonao masina izao. Mankasitraka indrindra Tompo, noho ny fitiavanao tsy takatry ny saina, ny famindrapo zay menao anay ka mbola natoy izao anay. Hatreo feno izao fotoana izao ary, hoeniky ny voninahitra aho, ary zay rehetrarehetra ataonay eto hatreo feno Tompo ah. Ary aseho fa eto ianao, satria mihoatra ny roa sy ny telo izahay. Aseho fa tianao zay ary misy zavatra tianao ampitaina aminay indray. Ireo namanay zay mbola miazakazaka monjy izao, ianao anafaingana anjiany. Ireo zay tsy mba afaka kosa Tompo, amponjara ny fahasoavanao sy ny famindraponao.
dia misaotra indrindra Jesosy no ny fanekenao iaino izany vavaka tolotra izany dia atambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao fa izay manao hoe rainay izay ny an-danitra ao masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao etsy an-tany tahaka ny an-danitra eo anay ninana zaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amin'ilay izay meloka taminay ary aza mitondra ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy aminao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Melohan'ny tsanganam-panompon'Andriamanitra hamaky ny soratra masina sy hivavaka, andeha ataontsika ny hira fa 700 ny anjinin'ny voalohany sy ny anjinin'ny faharoa. Hira fa 700 ny anjinin'ny voalohany sy ny anjinin'ny faharoa. Iaraka maksian'ny teny soratra masina isika, izany dia ho hitantsika amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Lioka toko faha 20 andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 20. Lioka toko faha 20 andininy fahadimy ka hatramin'ny faha 20. Rehefa hita izany dia izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray, ary nisy nilaza ny tempoly voaravaka vato, tsara sy fanatitra izy, fa hoy Jesosy, ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro, ka tsy havela izy vato, hifanongo eto ka tsy ho ravana. Ary izy ireo nanontany azy hoe, mpampianatra ô, raha oviana no ho avy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary hoy izy, mitandrema fandrao vao fitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako, sady anao hoe, izao no izy, ary koa, efa akaiky ny andro, koa aza manaraka azy, arahana andre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, izy firenena, hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana, hitsangana hamely fanjakana. Ary izy horohon-tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary izy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Amen. Politony vaky-teny. Ho tohizantsika ny vaky-teny ao amin'ny andinin'ny faha 12 ka hatramin'ny faha 17 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tsy mbola hitonga zany rehetra izany, dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina, ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo no ny anarako, dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany.
koa aorenao amponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalinareo. Fa izao no hanome anareo fahavasisaina izay tsy ho azon'ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia hovonoiny. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, nefa tsy hisy ho very na dia singam-bola iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Amen. Mbola itony vaky teny. Mbola hotohizantsika ny vaky teny eo amin'ny 220 ka hatramin'ny 420 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nahita ny Jerosalema voadidina miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy. Ary izay anjodia amin'izany andro izany, aoka handositra ho any an-tendrombohitra. Ary izay ao a Jerosalema, aoka handositra ho any ivelany. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa loza ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. Satria isy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity, dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra. Ary Jerosalema ho itsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraky ny andron'ny jentilisa. Amen. Mbola itony vaky teny. Hotohizantsika ny vaky teny. Izany dia hita amin'ny 520 ka hatramin'ny 730 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambonin'ny tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondrondronan'ny ranomasina sy ny faninjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahoran'ny fiandrasana izay amin'ny zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina, ary amin'izany andro izany dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary izy nanao fanoharana taminy hoe, jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra, raha hitanareo fa vao manaroka ireo, dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sahady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fandrakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho lany ity tarana ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany no ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ary mitandrema. Mbola itony vaky teny. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina eo amin'ny 430 ka hatramin'ny 730. Ary mitandrema fandrao ny fonareo vesara ny vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamoana ary ny fiahian'izao fiainan'izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambony tany rehetra izany, fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahetra nareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo ny atrehan'ny zanak'olona. Ary noho ny atoandro dia nampianatra teo akanjan'ny tempoly izy, ary noho ny alina dia nivoaka izy ka nitoetra teo an-tendrombohitra atao hoe Olive. Ary ny vahoaka rehetra nankeo aminy maraina koa teo akanjan'ny tempoly hieno azy. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tena amin'ny fahamarinana. Amen. Hitsangantsika hivavaka.
Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao indray izay no fitantananao anay dia nahafahanay ny hainy teninao. Misaotra anao indrindra koa izahay fa mbola nataonao voadika tamin'ny tenin-drazanao ny teny soratra masina. Jesosy Tompo, raha hainy teninao izahay dia sakafo ny fonay, ny sofinay mba tena iraikitra tokoa ao anatinay izany. Dia irao ny fanainao masina ho an'izay hitory ny teny mba tena ho feno fanainao masina ane ary ny teninao ihany ny voalaza. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana ny vavaka. Amen. Azo toerana ianareo. Mitandrema, miambena, mivavaha. Izay ny lohahevitra miaraka amin'izao herinandro ny herinandro masina izao. Ny lioka toko faraika amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahadimy dia milaza ny fahatsara amin'ny tempolo ny mpianatra. Mba nyrehareha fatotra ny mpianatra mitondra ny Jesosy satria ny tempolo tao Jerusalema zany tsara, voaravaka volamena, vato tsara, vato soa. Dia ho Jesosy, hitanareo zavatra tsara be io. Ho avy ny andro potika tsisy raisin'ireo, tsisy vato na anakiroa ary mifampitaingina eo. Gaga ny mpianatra, ity ve ho rava? Ie. Dia namitany ny mpianatra hoe mbola zao aminay ihany, mbo meso papa ihany zay, inona ny famantarana fa tonga zay fa ohatrany manahirina za miteninao zany. Ka masarotra ny mamaky an'io teny io dia misy zavatra anakiroa ny ray ambaran'i Jesosy ao. Ny ray faharavaminy Jerusalema sy ny tempolo, ny ray fahatongavany faharandro. Ireo zany fanosina ao anatin'ny fanajavan'i Jesosy. Mila hay manavaka an'ireo. Ny antony mampifanosina azy ny faharavan'i Jerusalema dia tamindindony faharavany izao tontolo izao. Ny faharavan'ny tempoly dia milaza ny fiavian'i Kristy koa amin'ny andro farany. Zay mahatonga ny mifanosina ao ilay zavatra anakiroa ireo. Ireo zavatra anakiroa ireo zay zahantsika vahana ao anatin'ny fampianarana hoe rehefa inona Jesosy miteny hoe faharavan'i Jerusalema sy ny tempoly, rehefa inona izy ny mitovy, rehefa inona indray izy ny milaza hoe faharandro zany resaka izany. Zay no arahantsika tsirairay. Ny zavatra iombonany ho Jesosy samy misy mpamitika ho avy, na ny faharavan'i Jerusalema na ny fahatongavan'ny faharandro. Samy misy. Talohan'ny faharavan'i Jerusalema dia nisy olona miteny hoe za Kristy, za Messia, maro nanaraka azy. Novonoan'ny Romanina reny olona reny. Dia misy hafa ndray. Mandrika ankehitriny koa mbola misy foana miteny hoe za Kristy, na eto Madagasikara azy. Zay ny ombonany. Misy mpaminany sandoka, misy Kristy sandoka. Aza manaraka azy ho Jesosy. Zavatra ombonany koa mbola rahantsika tsirairay manko izy hatramin'ny andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy tsika izao. Misy ady, misy tabataba. Zay misy. Nisy tamin'ny andron'ny faharavan'i Jerusalema, misy koa amin'ny andro ankehitriny. Ny olona raha vao naheno hoe ady tany aiza moa ilay misy ady moa zao moa? Efa nisy nanonona fatra hoe rava zao troisième guerre, mandrika ny efa ho heron-taona, tsy efa akaiko heron-taona. Tsy hita akory zay troisième guerre teo. Fa efa fomba ny andro farany ny misy ady. Andininy fahasivy, ahoana hozy izy? Ary andre ady sy tabataba ianareo fa aza matahotra. Fa tsy maintsy ho tonga aloha zany nefa tsy dia miaraka amin'izany ny farany. Tsy miaraka amin'izany ny farany. Tsy miaraka amin'izany.
miresaka zavatra iombonany ihany koa i Jesosy amin'ny 10 ka hatramin'ny 11. Isy firenena hitsangana mely firenena, fanjakana hitsangana mely fanjakana, ororon tamin'ny mosary rety mandringana tamin'nisy Covid teo dia efa nisy niteniko hoe farandro ty malaky miteny loatra ohatrany tsy mamaky baiboly. Zany tsy maintsy misy talohana ravany Jerusalema koa dia nisy ororon tany, nisy arety mandringana ary nisy ady. Nisy famantarana eny amin'ny lanitra. Tsy atao mahataitra zany raha misy zavatra mitranga eny amin'ny lanitra. Ny zavatra iombonany koa manomboka amin'ny 11 dia ny fanenjea. Fanenjea. Talohana ravany Jerusalema dia nenjena ny apôstôly. Ny samborona tamin'ny sinagoga natao an-tranomaizina efa hitantsika zany amin'ny sinapôstôly efa hitantsika ne zany. Taorian'izany vao maika mafy noroahana mihitsy ny fiangonana, novonony Néron tanatin'ny Colisée. Zay mahatonga ny kristianina dia tsy tia loatra an'izany Colosseum zany fa toerana famonoana kristianina zany amin'ny tany Roma. Nofonosina hoditra biby dia nalatsaka tao novonony gladiatera natao solona labozy. Zany efa nisy. Ka talohany naravany Jerusalema dia nenjena ilay mpianatra. Io fanenjeny koa misy tamin'ny kristianina voalohany ary mbola misy ankehitriny. O Jesosy aza mieritreritra ny amaly raha enjen'ny olona. Aza mieritreritra ny teny akory ianao raha resaka fivavahana nanjen'ny olona anao. 15 fa izaho anomenao vava saina tsy azon'olona resena. Ny kristianina zany tsy mety resy raha mbola resaka finoana ny resanao aminy. Zany natonga ny olona niala maina tamin'ireo apôstôly, niala maina tamin'ny Stefana, niala maina tamin'ny fanenjena taty aoriana tamin'ny réformation, niala maina tamin'ny andron'ny rasalama ny fitondrana fanjakana teto Imerina satria tsy nahavaly azy. Ny kristianina zany dia manana fanahy masina manampy azy teny raha resaka finoana no nanenjenao azy. Fa tsy mahagaga kosa Jesosy. Fa ny sasana aminareo vonony. Ny apôstôly rehetra dia maty martyr avokoa tamin'ny androny. Dia mandrika ankehitriny mbola mamono kristianina ny olona. Sasana aminareo vonono izy izy. Ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Raha vao tsy mahatanty an'izay alan'ny olona dia tsy afaka mitondra anaran'i Jesosy. Kanefa hozy izy amin'ny 15 na singambolony ray ara tsy voakitika rehefa za miaro. Andriamanitra foana za mitompo miteny farina amin'ny zavatra rehetra ka tsy tokony atahorana ny fanenjena. Raha tsy Andriamanitra miteny hoe voasambotra ianao tsy voasambotra zany ianao. Raha tsy Andriamanitra miteny hoe maty amin'izay ianao tsy maty zany ianao. Na ny singambolonao raha tsisy latsaka.